maleriva zany maleriva zany zanak'io avy namontsy olona avy nandeha nivavaka dia rehefa avy nandeha nivavaka izy zany dia mbola nihinanako opposité eo ampita teo tsy misy fihinanako opposité dia nanatitra ny anabaviny izy aloha nitaty an-trano za tamin'ny fotoana io fa tato an-trano ao zany mipetrapetraka eo dia tamin'ny fotoana io moa zany za efa tao an-trano zany dia mipetrapetraka teo dia nanontany azy zareo hoe aizy tahina aizy mahery aizy mendrika dia le mendrika moa zany le zandrany niaraka taminazy dia teny le zandrany hoe lasa nandeha nanatitra le namany iny izy vetivetika rehefa nandeha nanatitra le namany moa izy nandeha tikitiky dia avy nanatitra le namany izy dia niala tikitiky teo ampita teo dia efa niala teo amin'le tikitiky teo ampita teo zany izy a dia misy olona roa lahy avy aty ampita aty no mandeha hitanay tao anatina vidokely moa zany izy zany hoe tsy dia hitanay le zany iny le olona roa lahy dia iny nanenjika nanatsapokantsy anazy dia teo amin'ny fony moa zany dia mitsapokantsy mipetraka ninjehanay ny ainy fa tsy tratranay tsony tonga tany mipetana ohatran'izay nefa andeha nisy nahita le zava-nitranga teo misy olona tamin'ny lalana misy olona ihany teo amin'ny lalana fa le olona teo amin'ny lalana zany hitanao moa zany toerana mamay dia tsy misy olona mijanona mihitsy fa posy mandalo eo fa ny olona zalaza vao be lasa mitsoaka tokotokony teo amin'ny 7 teo le izy raha ny fahalala firy-taona ny tahiny 23 ans raha fahalalany azy tao hoe vao natao fiancé vao avy natao fiancé tamin'ny sabotsy lasa iny izy era-sabotsy tamin'ny era-sabotsy teo ina ny mety hoe antony hoe nisin'le fanarahan'le olona anazy nampitsatokantsy anazy asa telefôna tsisy nininona lasany zay le zava-misy aloha voalohany satria ny telefôna notany anaty posiny a fa nita hoe tsy tena tanao tena kodra fotsiny zany sisa zany a le posety nisy posety zay netana na eto amin'ny tendana zany eo anaty posety io mantsika mety misy vola ihany zany tao anatiny fa ny akoatran'izay zany taty amin'naty aty daholo izy hitako ny lazadatsaka ny tsipiniko te daholo izy teo ny rotsiny a teo ny montreny a dia ohatran'izay zavatra hitatany tany aminazy fa izao montreny ty izao montreny ty tsy nanay zala dia nyrotsony koa ohatran'izay ihany koa dia le posety tsy lasan'ny zareo posety ny lasany zalahy le posety fa iny tsy fantatrareo ina ny anatiny tsy fantatra iny tao anatiny fa izy zany zalahy zany vao niala avy teo fotsiny dia namaky miverina tsofoko amin'le lala-pasoko eo ampita eo dia nahintsy nandeha nakany dia tsy tsy momoto iny avy teo fa dia zay variny mitondra an'le narary fotsiny hoe andao entina any amin'ny hôpitaly olona mandeha tongotra olona mandeha tongotra tsy misaritava tsy misaritava fa fotsiny zany izy hitanay ao anatin'ny caméra kasiza fotsiny zany izy tsy hitanao clair zany le maso fa fantatra hoe olona ohatran'izao sosole posy izy hoe namaly sa namaly any izy namaly kely any izy fa izy moa zany rehefa namaly a efa voatsatoka le antsy izy mbola tafapita amin'ny arabe namonjy teo amin'ny tsena kely eo aminay devant-nay dia teo izy nitarapaka tsatokantsy ray fotsiny tsatokantsy telo aiza tsy aza daholo iny efa aveo fa izy tsy aza daholo teo amin'ny tratrany teto a dia ohatrany hoe misy frottementn'le antsy kely mandany teto amin'ny lohany izy mbola navita nitsoka izy zany avy any nipita nandeha nakaty dia efa teto moa zany izy vao neo olona vao teny hoe zanak'olona ato fa le rojo volamena tsy lasa vola volamena vola fotsiny le rojo sao dia mba misy antsoava fanao efa eny na fampitandremana ho an'ny daholo be olona rehetrarehetra kania tsy dia mahay milaza loatra ny manonga mambalitana azy eny ohatran'izay zava-misy aloha fa tena manao ny fandaram-potoana mbola tsisy satria mbola betsaka ny namana matsaka izy amin'ny be be zany be da be mbola tsisy tonga ny namana eto ao anaty zay nga mantsika vao mety mahita hoe zao ny fandehana zao ny fandeha aiza moa le tena misy adresse ty zareo ambony madinika firy moa parcelle atsika 1332 le repère kely aiza ny tena akaiky apitany eo akaiky ny ravioli apitany ravioli na akaiky ny barakrisy eny to vola zany tsy vola be avy an'iny izy tsy vola be satria izy miasa manao cyber anetanan-dava dia mody izy isakariva any izy tontolo andro dia mody izy isakariva dia androany dia omaly izy mody aloza izy mody aloza aho izy izy malala fa mandeha vavaka dia hoekera hoa dia aveo fatondra rehefa tonga trano izy mandefa hoe mandefa crédit ana foana ifampiresanay sakariva dia nandefa message analo izy hoe efa tonga za malala hozy izy
dia zaho mbola varivarina miresaka amin'ny ao an-trano dia aveo zany teny azadino mandefa crédit na fa zaho tsy manana dia ela tsy hitako misy valy nefa fataondrany mamaly eo dia aveo tsy azona tsony izy misony libre dia aveo le mpanampiny zareo natsoko dia gaga be zany mbola mikikika hoe nisy namono ty Ambavado nisy fahefany amin'ny hôpitaly dia hôpitaly aza tsy haiko izy teo zany hodikodina teo tsy haiko zay atsona daholo tsisy dia aveo izy natsona dia hoe Betany dia zay tena nandeha tany ianao nandeha tany za tonga tany zareo fa nitomany be teo tokotany teo amin'ny arabe teo izany hoe izy niantso efa tonga izy zany mety hoe taiza hoe izy efa tena marina efa tonga hono izy zany tany tato an-trano efa tonga izy fa zareo le mpiara-mivavaka zany dia misy namana terina mapetraka Tanamboho 5 dia nanatitra ny zandriny teo izy dia le namany zany nateriny tasy Tanamboho 5 fa izy niteny efa tonga io zany mbola nanatitra ny zandry efa tonga ato an-trano dia nateriny tany Tanamboho 5 dia izay no henoko tamin'izaho teo hoe avy nanatitra le namany zareo avy mivavaka izy anarana fiantsonanao izy Quand on va à l'extérieur, on dit que Madagascar, c'est là où il y a l'insécurité. Alors que non, comparé aux autres pays, Madagascar, on peut sortir la nuit, il n'est pas ça. On dit que Madagascar est le pays le plus pauvre du monde. Mais quand vous allez à Tananarive et dans les autres grandes villes de Madagascar, il y a des embouteillages monstres, comme ici. On ne peut pas dire qu'on est pauvre alors qu'il y a des embouteillages en ville. Madagascar est le pays le plus pauvre. Quand on va dans les marchés, il y a beaucoup de personnes, des habitants qui viennent dans les grandes surfaces et qui s'emmènent avec des marchandises. Donc c'est pour ça que je dis que la communication c'est très importante. Madagascar en est victime depuis quelque temps. Raha ny zava-misy no jerena dia tsy mitombina akory ny tenin'Andriamantoa Rakotambia teo satria vomaly ariva iny vaovao iny fa ty olona fa ny andana no hita no mitranga tsy marina akory ilay tenin'ny Rakotambia hoe afaka mivoaka amin'ny alina. Anjaka tanteraka noho izany ny tsoandrim-pahalemana eto Madagasikara manentana antsika vahoaka hitandrina hatrany rehefa mivoaka ary manao antsy amin'ny fitoram-panjakana mba hijery akaiky izao toe-javatra izao satria mampalahelo ny vahoaka malagasy manoloana ny tsoandrim-pahalemana. Mirahatra antsika rehetra samy tenin'Andriamanitra, abonnez-vous à la chaîne RPC.